Salama dole. Mitoy ihany ny resaka adievitra mikasika le clé USB. Zahay moa zany tia ady hevitra sy tia mamakafaka, tia mifanakalo hevitra, de toizana lesy intéressant. Fa ohatra ho an'ny olona ambany fisainana tsy de lasa lavitra loatra, de ny azy de hoe samy manao zay revo ndrangah io zay tianareo ranga, zay tsy force anareo ity an'la mozika reo so. Le olo miteny ohatr'izany le olona baty be sady ambany toe-tsaina. De ny ambany toe-tsaina koa le tonga de manompa be fotsiny hoe la ranga so de mahavoaray menace de mort mihitsy aho, critique sy manome ny hevitra mikasika ny hirany Pastaleone. De hitretanao am'izany le niveau-n'ny gasy, resaka hira ve, resaka fanakianana hira, tsy Pastaleone oka zava ny resaka, fa ny olo zany raisina hoe tonga de ataky amin'ny olona anankiray, fa za tsy niteny mihitsy hoe ahoana ny volony i Pastaleone, na fohy kely izy, na manambady izy, na foka moly, tsy fantatro ze fiainany ihany ary tsy miditra amin'ny fiainany, ahoana ny vadiny, zany tsy miditra am'izany tsika, fa tsika tontolo mozika ny resantsika. Ka raha resahana le hirany izy mo Pastaleone de tsy tokony anompana olona mihitsy satria tsy Pastaleone nge resahana fa hira e, de tokony hijanona amin'ny hira. Zavatra efa nahazo anahy koa zany tam'le Dracoel Rijady iny, tena menace de mort be de be menace de mort, fa tsika moa amin'ny firenena anisany bady indrindra eran-tany de normal réaction ny olona. Oa resaka hira ve ny kianina de anaovana menace de mort, fa toizana ihany zany zay olona ambony zay tsy ady aminy, tsy ady amin'ny lavitra amin'ny izy moa Elidio mihitsy. Ka ny resako androany de le raha namanato sy Elidio zany nanome ny famaritana ny antsoina hoe mélomane, de nilaza fa ikoto tsy mélomane satria tsy mivelatra, fa teneny koto fotsiny hoe anaraka hoe zay reviny koto zany hoe jazz sy classique sy rock ihany no mozika, fa ny ankoatran'izay c'est de la merde. Zay ny ray raisonnement de hoe tsy mivelatra, hoe tsy mahay makasitraka sy tia mozika hafa, zay ny famaritana le mélomane. De valiko zay rehefa aveo, fa alohan'izay zatra resahan'le rangahy manazava izy mikasika ny antsoina hoe clé USB na hoe playback. De ndraso hainotsika kely ny zavatra resahana mikasika zatra manazava mihitsy ahoana zany full playback, ahoana zany so de valiko le izy. Amin'ny reny artiste reny natao tontolo mozika ivelona moa zany de beatmaker matetika, ary tena mozika reny zavatra reny ary ara any amin'ny domaine manokana. Ireto misy karazana playback anankidimy. Voalohany dia full playback, toy am'le hira ao anaty telefonina anao ihany na anatin'ny radio-carte anao sy USB anao ihany, de alefan'ny technicien DJ ao fotsiny le hira, de tonga le artiste mody mihira na manarakaraka an'le hira, de miara-mihaino hira am'le artiste eo nareo. Misy ndraiky kosa natao hoe playback instrumental. Io instrumental io de tsisy feo, tsisy lead vocal zany, fa feo an'le artiste anatin'ny micro, mihira micro le artiste, de tokana ny instrumental, zany hoe eo ambony le instrumental le artiste ny mihira. Misy any koa le playback TV track, tsy misy lead vocal fa misy choriste na mety misy percussion fanampiny kely, de instrumental tsisy feo anatin'ny micro ihany koa ny artiste mihira. TV track io matetika de ampiasain'ny artiste rehefa miakatra télé na miakatra radio izy na manao live izy. Izy any koa le playback avec lead vocal, le artiste mihira amin'ny première voix amin'ny lead vocal, misy deuxième voix guidé anazy amin'le playback. Ty anankiray ty tena fanaon'ny artiste manome valeur amin'ny beatmaker, zany hoe tena hoe binôme mihitsy ny beatmaker, le hoe playback stems. Le stems io anao hoe piste séparé, de matetika ny artiste mampiasa pady, de reo kely amin'ny Google io ny zapata. De mitendry any ambony scène manao beatmaking en live mihitsy ilay beatmaker, afaka amin'ny lalao miaraka amin'le artiste mihitsy le beatmaker. Trinix zao ohatra anisan'ny mpanao an'izay zavatra zay, de rehefa te hampihira public na te hara ilalao aminy le artiste de asainy mitendry fa gitara fotsiny lesy, de gitara fotsiny tendreny anatin'le pady. Fahalalana ankapobeny ihany moa zany zareo. Zay ny fanazavany. Misaotra azy nanome fanazavana ao rehetrarehetra, fa matolodolo izy rehetra hoe tena manana fahalalana be sy mikasika zay zavatra zany. De zay zany nazavana hoe tena mozika part entière mihitsy ny clé USB, ny playback. Nefa za de valiko amin'ny bango tokana hoe raha mandeha ato
karaoke version misy page io antsoina hoe karaoke version de ninina fanazavana eo de atao karaoke version de mahita playback personnalisé zany hoe karaoke zany mividy playback aloha de le playback vidinao misy playback amizao tsisy cœur playback voalohany tena nazavana teo hoe full playback de mividy anao tsy tapitsy zay maartiste raha ohatra andeha atao amin'ny karaoke version zatra teny rehetrrehetra reo de anatin'ny karaoke version de ato anatin'ny karaoke version de afaka ino moa zany mividy karaoke anao zany karaoke na ianao mividy playback sady efa misy feo lead vocal anatin'le izy na feo faharoa fotsiny ao de anao zany mihira le voalohany mandindy eo anao mihira le voalohany feo voalohany de afaka mividy koa anao misy cœur na tsisy cœur zay anatin'ny karaoke version hoe une instrumentale na instrumentale fotsiny na instrumentale misy cœur na instrumentale misy deuxième voix fotsiny na instrumentale misy lead vocal na instrumentale miaraka miretrarehetra hira tena izy zany niany le fianoko na tobile reny raha vo hira vazaha fantatrareo fa raha ohatra hoe hira Queen alefako amin'ny manao direct amin'ny vidéo mandindy amin'ny tobile reny de tonga de campagne Facebook reny tapaky reny de lefako am'reny version karaoke karaha ohatra version karaoke ve de mpanao mozika amin'iny mozika amin'iny zany ry zany inona mo fahaizana mozika am'zany de aveo anatin'le karaoke ato afaka mividy miaraka amy gitara na miaraka amy batterie fotsiny na miaraka amy basse na miaraka amy piano de zany hoe ninao zany afaka mandrafitra an'izy hoe asiko piano ty asiko gitara ty asiko amizao le hira efa misy io version karaoke ohatrinona ny vidin'ny anankiray am'zany 2 euros 2 euros no vidiny zany rehetra zany le ry manazava tena hoe tabe le ry resaka mozika zao fa zatra 2 euros zany inona ny asa ataoko za zao mitelecharge an'io fotsiny ary za lafa mividy ato juste ina moa zany anaovako karaoke an-trano anaovako karaoke an-trano apréveko ny ankizy reo zavatra efa mividiko jereo de za zany manana choix hoe avec cœur izy na misy vidéo zany le hira na instrumental fotsiny de inona moa zany travailleko de inona moa musicien am'zany lesy inona mampanakanto am'zany inona matalenta am'zany 2 euros no vidiny io le playback 2 euros io na instrumental fotsiny vidinao de nao mihira sy manao zavataonao na instrumental misy cœur de nao mihira na instrumental misy ino moa deuxième voix sy cœur na instrumental misy lead vocal io 2 euros so de mbola tsy fantatra sasy fa azo atao mividy ino moa zany le playback ato 2 euros la zay le rehefa tena mozika parentière tena musicien mila arrangement iny maka le instrumental ato de hoe alaiko na ny basse de aleko zao tsisy ma musicien na mikely an'zany tsisy ma mozika an'zany de miditra faharoa amy zavatra andresandra raha amizay hoe ina mo playback tapa faharoa amy zavatra resahana lera namana sy Elidio hoe ny dikany melomane ozy izy de ina moa zany lesandra raha hoe tsy melomane navelesa laha teo hoe naso omeko le fanazavana vomiodana bevoagnana koa Bastalayon tao amin'ny Skyrock iny hitanareo to de bomba be ny performance satria tena talenta ny avokany ny énergie ny avokany zaray zany tamin'ny izy moa Bastalayon iny tena talentany sy énergie iny no avokany énergie aminareo amitsika moa zany satria zaho énergie ve ara ve l'énergie l'énergie no ny avokany zany ve de mampanakanto zany ve ma musicien zany ve ma artiste hoe ny énergie any énergie
ty zao fa nisan'ny tserale izy teraka izy be koa moa iny performance ny Bastalion natao amin'ny planète rap iny mo betsaka ny olona mialina dia nampiasa le terme artiste US mialina ony be dia be miteny izay ina za lazain'ny olona fa mialina mibiga amin'izay satria rehetra ahoana moa no alonako olona amiko koa zany hoe mialina zany dia misy zavatra ain'le olona fa tsy haireo zay le mialina fa ahoana moa no alonako ny Bastalion na tsy maharesy ahy Bastalion raha hira za afaka mihira roka afaka manao troisième voix quatrième voix amina ensemble vocal za afaka mihira calme fahiny za afaka mihira duo variété internationale za afaka mihira amin'ny teny anglisy amin'ny teny allemand amin'ny teny ino moa zany afrikaans amin'ny teny japonais amin'ny ino moa zany italien rehetrarehetra vitako daholo zany afaka mihira bossa nova afaka mihira jazz afaka mihira rehetrarehetra dia inona ny hira mba hain'ny isa moa Bastalion inona ny zavatra mba hain'ny Bastalion fa mba niaraka mihira tamina artiste mahay mba nanao duo nanao trio jamais de la vie hira izy tsy maharesy ahy hitendry izy tsy maharesy ahy satria za mahay mitendry gitara afaka mitendry gitara klasika afaka mitendry ino zany folk song reny ataoko reny tsy hainy ka tsy fantatra hoe inona tokony alonako amin'ny Bastalion raha ohatra hoe anina fangambony ny olona zany raha vao miteny hoe tsy la mozika io ataony io tsy artiste tsy la mozika moa la mozika zany iny mbola adihevitra iny fa hoe amiko tsy artiste ny olona sady tsy mahay mihira sady tsy mahay mitendry sady tsy manao composition sady tsy parole tsy miala amizay tsy miala amizay satria za mélomane do azavainy io hoe ny fomba définition ny mélomane aminy sy elidio ka hoe ialonany raha vao miditra am'zany resaka fialonana zany dia efa ambany be ny débat ambany be ny discussion raha vao fialonana zany dia be tamin'ny fatakarany dia any tsy mivotony izy manantaina zaho ny tsy matakatra ny fa mivotony tsy manantaina malaza ataon'ny Facebook sy ny mpanatako ny tena mifamaly mihitsy tamin'iny zavatra iny lasa mifaninana mihitsy hoe tsy mahay mozika no za mélomane ny atao hoe mélomane ihany koa dia olona tena mpakafy mozika amin'ny fony manontolo zany hoe nitona hoe mélomane ony dia mpakafy mozika amin'ny fony manontolo ekeko zay zavatra zay fa le toiny eo raha iloha dia mozika na hoe chant dia manina mani amin'ny adala hoe olona adalana mozika zany borné amina mozika hoe rehefa zay tsy borné zay fa taiza moa namoany tsy abidoka anarale banty magnataka anao mba ametraka commentaire hoe taiza nahitanao zay définition zay hoe ny mélomane dia tsy borné au contraire ny mélomane mihitsy borné satria tellement tiany loatra le mozika tellement en fond izy anaty le mozika tellement maniaky izy amin'ny la mozika dia sarotony izy kaona lazay la tsy borné taiza nahitana la définition zany ataova amin'ny commentaire na elidio koa raha ataova amin'ny commentaire avy taiza nahitana isan'ny définition zany araka teny teo mélo manina maniaka de la mélodie musique mélo fa ny toiny hoe tsy borné taiza nahitana isany an'izany taiza nahitana isany an'izany sorato amin'ny commentaire fa manome lagaly izy amin'maza mélomanina amin'za maniaka amin'ny resaka mozika jazz classique saroka tendrena dia tsy mozika fa olona mivelatra sy intéressé amin'ny mozika rehetrarehetra ary lina hoe mitady be kosa zany tena olona mivelatra sy intéressé amin'ny mozika rehetrarehetra am'izay ao ny antsona molamanina c'est de n'importe quoi anao lafa manao fatifatina mozika olona ina moa zany ny olona tsy mahay mihira ve olona mamalakira ve olona masacre hira ve dia mivelatra azy zany dia tokony ho tiako zay nitsona hoe mélomane c'est de n'importe quoi aza miteniteny fatandra fa tsy hay le zavatra culture sy arrangement le beatmaker zany na hoe ony zany filohana mpanao ragadeny sol zany olona tsy manambany genre na mozika tsy manambany genre na mozika ony ahoana moa tsy ambanina ny mozika hafa ahoana tsy anambanina raha ohatra ka fantatry ao fa hoe ny olona mitendry ina moa zany mozika klasika eritrereto fotsiny hoe zany olona manao mitendry Mozart zany manao récital de piano zany nianatra ny teny zany 5 taona mbola vao 5 taona izy nianatra ny teny mandra-pahantritra azy mianatra ina moa zany mitendry ny Mozart anankiray fotsiny
toute une vie mianatra manao exercice sasanandro ny amin'ny klasika ohatra zany koa ny jazz mianatra gitara ve ny olona anatin'ny 10 taona 20 taona 10 taona ny olona mianatra mandra gitara sady manao entraînement sasanandro de lasainao fa hoe ina moa zany manambany muzika hafa ela ve mi-télécharger karaoké ve raha ohatrany ataony big amjio mi-télécharger ina moa zany playback de mirehira fatany de za ve tsy anambany an'izany par rapport amina moa zany ny jazz sy ny klasika sy ny rock eritrereto hoe ery Mark Knopfler reny ve amin'ny Dire Straits 4 taona ny anaran'ny Mark Knopfler gitara toute une vie de là ny juste am télécharger playback fotsiny là de mirehira fatany iny de lasainao tsy tokony ambany n'importe quoi zany na tireo fotsiny George Benson ino moa zany guitariste jazz mamorona tsy zara tsy ataony amin'izy toute une vie 10 taona 7 taona mianatra mitendry gitara sady manao exercice mitendry gitara isanandro de zany ve de zay ve tsy anambany ohatra milaza hoe ela mi-télécharger 2 € là de mandindery de ahoana tsy ambanina amin'ny ahoana ou n'importe qui ona tsy mahay mihira tsy mahay mitendry tsy mahay ninona de tsy azo ambanina amin'inona rehefa rap sy pop sy dancehall de mozika ambany fa rehefa klasika sy jazz de ambony bien sûr klasika sy jazz any amin'ny hôtel 5 étoiles any amin'ny réception classe any amin'ny ina moa zany ataontsika hoe cérémonie na président jereo Obama ny invité olo Obama de inona ny zavatra ny mozika mandeha ao Aretha Franklin zany olona diva firy ny diva eran'izao tontolo zao olona telo angambany i Aretha Franklin i Céline Dion Mariah Carey iza moa Whitney Houston Ery James Ingram mariny olona diva ny invité-nio ary ny olona mandeha ao nina moa zany ny concert antsony Obama olona miatsa de concert na blues jazz ny tao fa tsy hoe invité président ve Obama de rap ny bobany alefanao na ery taika ve ny alefanao misy classe ny mozika fa raha ohatra ilaina de anao direct de andeo any amin'ny prison à 100% ny any amin'ny prison tsy maintsy rap sy hip-hop lao à 100% taritiko mety ho any Paris amin'ny herinandro de andeo any amin'ny ino moa zany quartier défavorisé andeo any Sarcelles andeo any Saint-Saint-Denis Mantes-la-Jolie Grigny Centre Évry Couronne tapahako ty tanako ty raha tsy rap ny eniko amin'ny rehetra any amin'ny quartier manimanina défavorisé de lasa lafa tsisy classe ve mozika hoe tsy manambany mozika fa misy classe raha any États-Unis taiza ny voan'ny rap tsy any Harlem any ina moa zany Detroit City any amin'ny quartier Bronx tany Bronx tany ngany inona moa zany ny rap ary mbola any banlieue na any États-Unis na any France na zany any banlieue any amin'ny la cité rakay any ahitana ny rap ka de hoe io zany tsy tokony anambany zao misy classe no rehefa mandeha hôtel 5 étoiles là tsy haiko là na fomba nandeha hôtel 5 étoiles soit amin'ny commentaire nandeha amin'ny 5 étoiles là fa rap ny olona tany il a un problème vraiment il a un problème fa rehefa makany amin'ny hôtel 5 étoiles là de piano bar hita lao olona pro mitendry piano mitendry jazz mitendry classique mitendry piano bar misy classe io de ty zao rehefa olona pionnier bisy rap de olona tsy mélomane inoko fa mazava aminareo angamba le hoe artiste USB sy ny hoe tsy ratsy akory ny mozika asika zay ny fanazavany hoe fanazavany Elidio sy le anamany ty hoe zaho tsy mivelatra de zay mo tsy mamelomanina anao n'importe quoi zany fa ny olona melomanina de tena sarotiny fantatrareo ve tantarany izy moa Boney M sy Milli Vanilli fantatrareo ve ny tantarandreo ny tantarany Boney M sy Milli Vanilli satria ny olona melomanina puriste ohatrana tsy tia zavatra masakry reny ireo angambany ho an'izay tsy mahafantatra de tena Milli Vanilli zany
ireo bandy reo ny hirany Milli Vanilli zany de tena mondial, 4 millions d'albums lafo am'zany. I girl I'm gonna miss you de na reny hoe don't stop my don't forget my number, andizany tany amin'ny boîte. Anina nanampiny anganiny andreo satria playback nataondreo bandy reo na mitak'olona izy ho an'ny olona mélomane ohatranay de tsy tianay zany hoe raha ohatra olona bato de hoe rehefa mandihy tena mampandehany amin'ny boîte, mampandehany amin'ny boîte don't lose my number zany, mandihy tany amin'ny boîte zany tena nalaza be zany fa ny olona tsy draba ohatran'ny gasy. Rehefa fantatry ny olona fa playback le hira de niditra tribunaly Milli Vanilli ny ray namono tena, ny ray namono tena satria avy succès ambony be de latsaka ambany ny totongona tanteraka satria Milli Vanilli olona hafa ny mihira anatin'izy ao fa zalahy mandindihy fotsiny playback. De ohatra zany koa i Bonhomme, izy zany tsy voalala amin'ny Bonhomme eran'izao tontolo zao. I Tibanti, Bobby Farrell, io tsy mihira le reo fa olona hafa ny mihira ao ambadika ao. Le compositeur any izy mo reto Bonhomme reto any sy Milli Vanilli mitovy any fa tsy mihira Tibanti. De am'ireo sipy reo sipy anankiray ny mihira am'ireo Lise Mitchell. De ho an'ny olona mélomane ohatranay sarotiny zay, non zay mila zavatra pure, zay mila zavatra tena izy. De omeko ohatra farany satria lava le vidéo raha mijery lisany amin'ny ina moa zany amin'ny Ticket Corner. Za rehefa andeha hijery concert de mandeha amin'ny Ticket Corner, izy zany concert mandalo à Zurich, izy zany concert mandalo amin'inony. De raha vao izy raha vao hoe tribute, lorsque tapeko tribute io misy ACDC io raha tsika hoe ACDC 26 francs ACDC. Ireo bandy reo mitovy tsisy hafa amin'ny ACDC na batterie na feuratra rehetra, texto mitovy tsisy hafa reo. Fa manino reo ny mora 26 € miditra eo nefa mitovy tsisy hafa ho an'ny olona tsy mélomane de mety any zany mitovy any zany, milay zany. Fa zay aminay raha vao tsy ACDC tena izy eo de zay tsy mila satria zay puriste, zay mila zavatra tena izy. Ina masana hafa an'ireo ho an'ny olona bato de tena mbola zany be de be ny tribute ny spectacle ny tribute raha hoe mandeha am'izao fotoana zao. Ery izy mo Queen ery Abba efa antitra be tsy afaka manao concert atsony io de be ny ataontsika hoe The Beatles mandeha any, i Queen mandeha any mitorona any. Ireo olona tretr'izao de olona manao texto tena tsisy kianina fa 20 €, 40 €, 50 € miditra am'ireny. Fa raha anao mijery ny ina moa zany ny concert tena izy ery Robbie Williams any amin'ny 500 €. Tournée farany Elton John tany Italie seka andianako tany Milan tsy nahazo bia fa tena 800 € ny bia makany Elton John. Nefa Elton John zany azon'olona kopiena, vitan'olona texto i Elton John fa ny olona tsy andeha hoany, ny olona mélomane ohatranay tsy tia andeha any. Zay le izy nasara izy moa reto alo tapahany eo le lino moa zany le ana fa lasa lava be. Sura daholo.